Miarahaba manokana ny dada malalako iayavany tenako a, Elia. Ary miarahaba manokana ihany koa ny Yahosoa ny tenako, Elia ihany. Ziadia, Elia. Tonga amin'ny fotoana indray izay azotsika mihaino noho ny fampianarana. Fampianarana tsy hoe voasamba ny akory ny nampianarana an'izao fa fampatsiahivana ary fanamafisana ary ihany koa fanambarana ny zavatra efa iainan'ny olona ankehitriny. Ao ny efa misy mahita, ao ny misy tsy mahita, ao ny misy mahalala, ao ny misy tsy mahalala, ao ny misy mahafantatra, ao ny misy tsy mahafantatra. Tonga ny fotoana izay ampahafantarana antsika ny zavatra rehetrarehetra. Mazava ho azy fa zany Elia zany efa miteny dia mifanaraka hatrany amin'ny tenin'ny dadako iayavà, tsy amin'izay teny nampitondraina ny zokiko avy any amin'ny dada iayavà, Yahosoa. Izay no mahatonga ny hoe iraka Elia. Ny zavatra ho resahantsika androany miaraka ny fitanareo ny lohateny hoe efa tonga ny extraterrestre sy ny ovni. Ny extraterrestre moa dia ireo no mandeha ao anatin'ny ovni, objet volant non identifié, na hoe mpanina ihany koa izy ny olona. Phénomène aéronautique non identifié, izany hoe pani izany. Satria indraindray ilay zavatra tsy objet volant fa dia phénomène aérien eny izany, fa dia miseho fotsiny eny, tsy manidina tsy manino fa dia mipoitra fotsiny eny izy. Izay no mahatonga anazy natao hoe panina na hoe pani. Ao indray ny sasany natao hoe osni na hoe objet sous-marin non identifié koa izany. Izany ny zavatra efa misy ankehitriny, efa hitan'ny olombelona. Ary hojerentsika rehefa avy eo mantsy témoignage na za aloha tsy niverifie authentique na tsy authentique ilay izy aloha ialako. Fa fahitako anazy zavatra tena mitombona be ny zavatra niteneny, satria na tsy mitombona ary moa niteneny ny zava-misy ilay izy, ary zavatra efa nampianarina daholo ilay zavatra niteneniny, dia ny témoignage na mpanamory sambon-danitra rosianina anankiray atao hoe Yuri Gagarin, izay ho alefan'ny teknisianina io rehefa avy eo meko anareo ny fanamarena hoe ity ilay izy. Nalefako tanareo paraparany teo izany ilay izy izany anareo teknisianina, ohatran'izy angamba ny farany indrindra nalefako an'izay, ilay roa farany iny indray amin'izay. Dia hoenotsika ny témoignage ny hoe tantarany hatrany amin'ny hafarany, satria ny hafarany moa izany dia natao klasé olona maty mihitsy ny olona io, satria tsy mety tsony tamin'ny zareo rosianina ny zavatra hitany sy fantany, dia niroahana ny ala tamin'ny tany mihitsy izy. Ary izy manao témoignage io zany dia efa antitra be mihitsy, 90 ans mahery, 98 efa izy tadidiko. Nanao fanambarana hoe ny nandehanana teny amin'ny volana hozy izy, dia fifanarahana tamin'ny extraterrestre mihitsy no nandehanana teny, ary teknolojia extraterrestre. Ho resako antsika daholo moa izay sary izay, izay no tonga nanteny hoe tsisy afaka miala amin'io teny dada iavay daholo, fa tsy manana possibilité hiakatra eny ambonin'izany nareo olombelona raha tsy manana ati-doha avy any amin'ireo tsisy saina ireo. Ireo extraterrestre dia voly satana ireo izany.
Ary nisy toaran'ireo mihitsy zao ny fanampianarin'ny Elia zao. Fa mbola averiko amafisiny ho fantatrinareo fa tena fanavotana mihitsy zao fampianarana zao ho an'ny tontolo zao. Mahita lenareo mikorotana be sy ny teraziny hoe misy zavatra hitareo dia mikorotana nareo. Normaly nareo mikorotana ary tena mbola hikorotana mafy lavitra mihitsy azy nareo olombelona noho ny amin'ny zava-doza ho hitan'ny masonareo. Fa mbola tsinitsinina daholo rehefa hitanareo fa tena efa ho hitanareo amin'izay ny tena izy. Le ampiorikoditra ny lohanareo araka ny teny eo sao hoe fa noho ny fahatahoanareo ny zahatra hipoitra eny amin'ny lanitra ambony lohanareo dia tena savoritana matsoravina aminareo no hitanareo hoe donc jerevantsika izay teny izay fa tiako jerevana kely izay teny izay aloha ao amin'ny boky lioko izy iny lioka firy angamba izy iny hoe lioka tsy haiko na 21 izy na 24 hoe lioka 21 mihitsy izy. Iza moa ilay misy an'ilay teny hoe lioka 21 jerevantsika teny 23 aloha aleo aloha izy moa zany ao amin'ny andininy 21 hoe 21 ka hatramin'ny 23 lioka 21 ka hatramin'ny 23 fa izay rehetra any Jodia amin'izany amin'izany dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra ary izay rehetra ao Jerosalema dia aoka handositra ho any ivelany ary izay rehetra any an-tsaha dia aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony fa ireo dia andro famarina mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa aloha izany bevoaka sy mitaiza kely amin'izany amin'izany satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany. Tena ny tany mihitsy ny tena fahoriana ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Misy fahatezerany dada Iava amin'izay zany hipetraka amin'ny tanin'ny Israel ka horingana amin'ilay latsafatra izy ka hoentiny babo ny firenena rehetra ary Jerosalema dia hitsahan'ny jentilisa manam-patanteraka ny andron'ny jentilisa. Fahaboboana moa efa be dia be no manjoany Israel manaraka androany ary ny tanin'ny Jerosalema zao dia fihitsahan'ny Arabo. Rofony izany io Arabo miady aminazy foana manaraka androany io. Ireo Palestinianareo ny Arabo ireo mipetraka ao Gaza ireo. Arabo tokoa ny manodidina anazy io izay mahatonga anazy miady hatrany amin'ny Syria, miady hatrany Liban. Hitantsika mihitsy ny ataon'ny Israel amin'izao amin'ny teny izao. Ary Jerosalema dia hitsahan'ny jentilisa mandrapahateraky ny andron'ny jentilisa. Rehefa hitsahan'ny jentilisa izy zao hitantsika fotsiny izao ny moskeny Omar, moské d'Omar zany mipetraka eo amin'ny tokotany ben'ny Jerosalema. Zava-doza amina tambo mihitsy izany fa dia efa ndao aloha rahantsika fotsiny teny fa ireny mbola teny manaraka mbola hitanareo izany. Andininy 520 ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Io izany ilay tena hikorotana any amin'ny ranomasina satria mivoaka avy any daholo ireo tsy sain'ireo. Any amin'ny ranomasina mihitsy ny danger be. Io no teneniko taminareo hoe ranomasina izany efa tsy sécurité intsony izany ho anareo olombelona. Porofon'izany ity cyclone be mahatsiravina efa mandravarava ouragan mamely be dia be ny zavatra mamely zava-doza be mihitsy ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny amin'ny fahatahorana sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Tena kivy nareo olombelona. Izay lazaike fahaizake ny ahafahanareo miady izao mba hapetraka fanontanianareo olombelona mpanota reto ilay izy satria ny lehibe nareo mpanota dia ny devoly. Aiza izany ny ahafahanareo miady amin'ireo devoly dadanareo ireo? Fa amin'ny madadanareo ny devoly dia tsy maintsy sovaliana hatramin'ny farany nareo. Mazava ho azy izany tsy maintsy mitsipo makany amin'ny elinareo na tianareo na tsy tianareo. Izay aloha izany dia efa zavatra efa tadidio izay teny izay.
Rehefa tsy araka ny diavolonareo dia tsy mety ho ampijaliany koa rehefa tsy misy force afanareo miady. Aiza moa ny force afanareo miady amin'ny diavoly? Ahafahantena mipetraka mihitsy izany. Aiza ny aizareo miady amin'ny diavoly? Sary Elia izay miaraka amin'ny Elia, ziady ahay Elia satria efa misy mangalatra Elia koa any. Efa misy mangalatra tahaka hoe anarany koa ny Elia e. Izy amin'io nefa sady mpalota mitandrina didy folo. Ary miaraka amin'ny Jesosy, tena zava-doza reto olona reto. Avy any Afrika indray hono izy. Izy milaza fa avy any Afrika ny tenin'Andriamanitra indray no miainga izao. Aiza amin'ny kontinanta io misy soratra masina miteny izany. Vatanao amin'izany, nainga be daholo rehefa mandeha daholo izao ny diavoly efa mandeha fa misionera koa izy tanakrotana ny dieny Elia. Izany anga ho vitanareo. Nga azo nareo alaina tahaka hoe ziady ahay Elia. Izay ilay atao hoe ambassadeur-n'i Yahoshua. Ziady ahay Elia. Ary tsindriana amin'izay moa izay rehefa tena miresaka ny momba an'ahy nareo dia tsindrio foana hoe ambassadeur-n'i Yahoshua, ziady ahay Elia. Fa Elia moa tena tiana resana amin'izany fa apetraka amin'izay ilay fanampin'ny fanondrona hoe zandrin'i Yahoshua io, ziady ahay Elia. Zay, eo dia tsy tiana ny teny. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Takany ahoana izany izany herin'ny lanitra hozongozonina izany? Zava-doza izy izany sary izany. Io koa 21 izany 26. Eo reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorana ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Dikan'izany tena misy zavatra hozongozonina be ao ambony ao. Azeraka ny zavatra hozongozonina izany ho azerana dikan'izany. Ary izay ilay hoe tsy ho zakanao mihitsy ny fijerevana ity zavatra ity. Io ilay ny voalazan'i Yahoshua ary eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Aiza moa misy tendrasikely hoe bokin'ny Apokalipsy atoko fahaenina. Hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina tika izany misy zahatra matoa hozongozonina ao dia tahaka tanao ilay ny hazo hozongozonina ireny dia miraraka ny voany. Ohatran'izany io sary io. Ho alefantsika daholo ny tenin'i Yahoshua dia ho poropoko aminareo hoe efa hita eto izany zavatra izany. Ka rehefa eto amin'ity taninareo ity daholo izao teneniko izao ho an'izay da rehetrarehetra dia mifaly ary mijoro tsara. Ataovy tsara ny faneho-pitiavana an'i Yahoshua ho an'izay mbola nivelany ny hafa firenena miazaka zaingana manatona ny ziady ahay Elia. Ambassadeur-n'i Yahoshua Elia zany miaraka amin'ny Yahoshua sy Dada Maria Ba zany ilay hoe afaka mifahotana izay miaraka aminy. Dia vakitsika ary amin'ny ny fafirma izany. Za koa dia faly manetsika an'ity fotsiny fa mijery hoe aiza hoe izany izy. Zasikely Apokalipsy 6:13. Ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Izay ary le izy izay. Rehefa nozongozonina izany ny herin'ny lanitra eo ambony eo dia niraraka daholo amin'izay ilay kintana ny teny izy. Ozy ianao hoe efa miraraka ve ilay kintana? Efa miraraka ilay kintana. Iza reto kintana reto Reo ilay extraterrestre fizandray. Reo ilay mitaingina ovony ilay tenenareo ovony panie, osnie. Io izy io. Efa eto izy. Efa eo aminareo izy. Ary efa ampijaly sy amoronareo izy.
Ary olombelona izay tena seho naditra sy ny seho nanohitra ny dada Iava. Atsoy amin'izay ry hamonjy anareo hitantsika anazy. Zany atsoy daholo amin'izay ry Siva, ry Ganesy, ry Visno, ry Brahma. Atsoy daholo ny Andriamanitra rehetrarehetra, Jesosy ny Andriamanitra tsy hitanareo any. Atsoy daholo. Izay Andriamanitra natsoinareo any izay tsy voatalitako teo dia atsoy daholo. Atsoy. Manana karazan'Andriamanitra be dia be nareo. Samy manana ny azy. Fa ny Elia rery no hafa, Iava sy Ahosoa. Izay efa nampianariko ny rehetrarehetra izay. Ary ny mahagaga anahy tsy misy mahafantatra an'izao ianareo. Ary ahoana ho any fomedivanareo amin'izao nefa nareo mpanota. Tsy iza reto hitanay reto. Oge vikitsika kely eo amin'ny aiza ry izany e? Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany jerevantsika izany. Zasika jerevakely anisan'ny santionan'ilay ity a. Ao amin'ny Apokalipsy toko 9 no jerevantsika aloha. Nareo jerevako efa misy zavatra jerevako ampitaiko aminareo mihitsy ne. Apokalipsy toko 9 izy iny zay. Asolosy toko 7 izy iny. Zasika aloha somary miandry kely nareo fa tsy manina fa zaho tsy manana baiboly ety fa ina moa no application dia tsy mahita an'ilay izy mihitsy aho. Dia tsy maintsy mijery kely otsika. Dia ilay hoe Abadona sy Apôliona tena tiako tenenina. Tsika iza moa nahita an'iny tenenina. Iny no tiako tenenina anareo dia mba omena kely eo an'izay mahita an'ilay izy aho. Ho ampifandraisiko daholo amin'izay izany ny teny rehetrarehetra mikasika any amin'ny rehetrarehetra. Ho an'izay mahita izany anisan'ilay hoe Abadona sy lasa karaoke. Tena karaoke mihitsy izy mpanakilaky anazy. Asa dia amin'izay malaky be ny fikarohana. Apokalipsy 9. Ie. Apokalipsy 9:1 vakitsika zany. Ity ilay karazana kintana anankiray ity izany. Ary ny Apokalipsy 9:1. Ary nisy anjely fahadimy nitsoka. Dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra, latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidy ny lavaka tsy hita nonoa. Ary nokatra ny lavaka tsy hita nonoa izy dia nisy setroka niakatra ary tamin'ny lavaka setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka amin'ireny lafaoro lehibe. Ary tonga maizina masoandro sy ny habakabaka no setroka avy tao amin'ny lavaka. Dia nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakany amin'ny tany. Ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Avy izany vakiko no mitanena andiny voalohany izany a. Satria nisy kintana nilatsaka io nakany amin'ny tany. Ary lazana izy mba tsy hanimba niahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza fa ny olona izay manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Afa teza fa diso ilay teo. Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanaintaina azy 5 volana. Ary ny fampanaintaina dia tahaka ny famantaina maingoka raha mamely ny olona. Dia hitondrantsika moa izany ao amin'ny andininy 9. Ary aleo tsy eo amin'ny andininy 9.
amin'ny 120 amin'izay. Ary manana ny anjely lavaka tsy hita noho no mpanjakana izy, dia biby izany. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, fa amin'ny teny Grika kosa dia Apoliona no anarany. Zay. Nefa ty Abadona sy Apoliona ty dia tsisa fa devolon'ny Grika io. Devoly alika hatramin'ny livra satanika io zany. Any amin'ny livra satanika zany. Na hoe baibolon'ny devoly, manana baiboly mantsy ireo devoly io. Io anarana Abadona io zany na hoe Apoliona dia devoly mpandringana tany amin'ny andron' zareo, any amin'ny faritra ny devoly zany le izy. Tandremo afangaro amin'ny hoe Yahosoa tonga andringana. Yahosoa manana maramila mandringana mihitsy izy, mandringana ny fahavalony. Samy hafa ny Yahosoa sy ny devoly, fa devoly koa mba manana ny azy. Fa ny devoly mantsy tena manao zava-doza koa amin'ity tany ity, ary tonga tena anakorotana ny olona koa zareo. Izay ilay hoe lozanareo fa tonga aminareo ny devoly satria kely sisa ny androny. Izy koa tonga andringana koa ny devoly. Victime zany ny olombelona foana, victime izay zany tena tiana resahana amin'ity. Ka ilay kintana resahana voalaza hoe latsaka avy any an-danitra aty dia tsisy akory fa devoly izany reto kintana reto, izay atao hoe Abadona na Apoliona amin'ny teny Grika ny anarany zany. Ka ilay kintana miraraka reto zany nahitsana avy any amin'ny lanitra ambony tany zany, dia tsisa fa reto devoly reto io mihitsy an'io. Ilay antsoinareo olombelona hoe extraterrestre. Areo zareo zany. Zay. Tsy haiko na mazava aminareo na tsy mazava raha amin'izay teny izay, fa tena mahitsy be mihitsy ny fanazavana hoe ny kintana zany izay niraraka dia reto devoly reto. Zay. Zay tena devoly reto mandeha miraraka reto, araka ny boky ny Apokalipsy ihany vakitsika indray. Apokalipsy toko ino izy? Tonga aminareo ny devoly dia manana fahatezena lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy moa izy. Sy mahatadidy an'ilay teny mba mandefa aingana mankaty amin'aty. Hoe Apokalipsy 12:11 namana izy. Tsy tadidiko. Et 12 le izy. Apokalipsy 12. Apokalipsy 12:12. Apokalipsy 12:12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Fanidina ho any aminareo ny devoly, sady manana fahatezena lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Zay. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nazirana akany anareo ny devoly. Fa tonga ilay fahampanjerana zareo amin'izay. Any nozogozonina. Araka ny teny eo hoe ozogozonina ny herin'ny lanitra. Mahirarahany reto. Inona daholo no dikan'izany sary izany? Ahoana izany sary izany? Fa ilay kintana miraraka dia tena devoly milatsaka avy any ambony. Reo ilay mitaingina oviny. Reo ilay mandefa ilay hoe mandeha amin'ilay mpanina ozonareo olombelona. Phénomène aérien non identifié pani. Reo ilay avy anatin'ny ranomasina, mivoaka avy anatin'ny ranomasina. Lozanareo ny amin'ny firondroan'ny ranomasina hoy Jehosoa. Ka tena mirondrona mihitsy ny ranomasina ivoan'ilay biby be avy any. Oviny daholo, osiny izany no mandeha amin'ity tany ireo ity. Ary tonga ny fotoana tsy maintsy hipitrahana izy rehetrarehetra amin'izay. Tsy azo fakanana intsony. Ary tsy maintsy mivoaka amin'izay nareo. Hidiny Elia avy any amin'ny dada Iava Jehosoa. Fa inona izao sary izao, maninona no mivoaka azy zareo? Fa nisy inona?
Ary aiza ny andehanan'ny zareo reto izany rehefa avy eo? Ny andehanan'ny zareo fa izy nareo any amin'ny fivavahana dia any amin'ny mpitondra fanjakana. Any ny objektifan'ireo tsy sain'ireo. Loatra rehefa antsika indray ny soratra masina. Izao no proof fa tonga ny fandringanana ny dada Iava. Araka ny boky Nisea 24. Izao rehetra jery ny boky Nisea aloha izany. Nisea 24. Porofonina aminareo amin'izay fa tanteraka ny teny. Dia miandrasa amin'izay fa tena tonga amin'ny fitenena amin'izay nareo hoe raha fotsy be verilona miandry an'izay gadonany. Nisea 24. Asnitsy evakely io ino moa tiako resana aminareo mikasika ny amin'izay aloha. Dia hoe ilay dada Iava zany mamaly miaramila ny amin'ny lanitra ambony. Izay no tena apetraka aminareo eto. Avetsika vakiana ilay teny araka ny soratra masina. Ao boky Nisea 4:20. Andininy faefatra. Efa naninona no mitrango izao zavatra izao? Ina ny antony hitsangana izao zavatra izao zany? Eno hiara izy. Anaovaka itsika manomboka ny 9:7. Ho atao foana dia foana ny tany. Ary ho baboina dia ho baboina tokoa ny tany. Fa Iava no efa niteny. Misaona sy malazo ny tany. Milofika sy malazo izao tontolo izao. Tena milofika sy misaona mihitsy izao tontolo izao ary tena malazo mihitsy. Milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona etỳ tany. Fa ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina tao aminy. Ilay tany mihitsy izany tia voavetaveta satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Noho ny fahadisoanareo mahatsiravo nataonareo, novainareo ny anaran'ny dada Iava. Novainareo ny anaran'ny Yehosoa. Nopitenareo ny fahamarinana. Tsy maintsy manota amin'izay nareo izy nareo. Novainareo ny fahamarinana. Dada Iava tsy tia fahotana nefa dia vitanareo mihitsy nanompo Andriamanitra tsy izy. Dia nenonareo ny teny Andriamanitra tsy izy divolo. Miteny hoe tsy maintsy manota. Nefa ny Yehosoa miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Aza manota intsony. Fa narenareo miainao ilay tenyny divolo hoe manontatra ambony famivavaka ihany rehefa avy eo. Voavetavetanareo ny tany. Ary noho izany dia ozona mandevona ny tany. Ary ny mponinao dia valiana noho ny elony sady voadotra mponina amin'ny tany, olona vitsy foana no sisa ao. Ay, zava-doza. Tena ratsy izao sary izao. Tena ratsy mihitsy. Satria maninona? Tena enoa ety 9:8 indray. Aleo aloha manomboka ny 9:9. Efa niteneniko ity fa tamin'ny talata fa tohizako foana satria derina amin'ity ny sary zany. Ity daholo ny fototra io zavatra io. Ary izay mandositra noho ny fandrenesana an'ilay tahotra dia ho latsaka any an-davaka. Tsisy androsina aloha ny dikan'izany. Atsoy amin'izay ilay Andriamanitra tsy izy nareo. Ary izay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika. Tsy misy azo atao mihitsy ny dikan'izany. Nisea 24:18 indray izany. Fa misy varavarana mivoha avy any amin'ny avo. Ka miororo ny fandrenan'ny tany. Ho alina izy. Mivoha ny varavarana avy any amin'ny avo indrindra. Nivoha ny varavarany avo indrindra. Izany tonga Andriamanitra namoy ny varavarany hanao iny. Ambaly re. Andrava amin'izay izy. Hanozongozona ilay eo ambony eo amin'izay izy. Araka ny teneny hoe ozongozonina ny herana lanitra eo ambony eo. Dia miranaka daholo amin'izay ny kitana. Dikan'izany tonga ny fotoana
efa mandeha ny fotoana fandrodanana ny zareo makety. Izany mahatonga anisany hoe misy resaka be zao Amerika ao amin'ny faritry ny New Jersey, New Jersey, eo akaikin'ny Philadelphia ary eo ambanimbany kely New York zany. Manakaiky amin'ny New York eo dia akaiky ny Philadelphia eo zany misy anazy. Eo ambanimbany eo zany. Fa tsy eo rery fa be dia be ny faritra mahita an'izy ity fa misy karazana drone be dia be mivoaka zany isaka ny alina any amin'ny zareo any. Ary ho an'izay mahita zany dia misy mahita hoe tsitra tampoka ry zareo fa manjavona ho azy rehefa enjehana. Izay zany na mamono jiro izy na manino. Fa ny mahagaga dia tena tonga hatrany amin'ny 5000 ny isan'ilay drone zany. 5000 ny nombre-n'ilay izy. Atao inona zany ity drone ity? Misy ny tany dia tsy hita. Misy moa zany dia hiteny ihany. Sasako moa zany misy manao sangaratsy ny olombelona dia mba misangisangy, misy manam-bola dia mba misangisangy koa dia tsy hita intsony izay manao anazy. Fa zany rehetra zany dia efa sary misy fa matoa mandeha daholo izao sary izao efa misy zatra efa mampanantona ny olombelona hiady ny olombelona hiady amin'izy. Eo hoe ny olombelona samy olombelona hiady aoko nefa ny hiady amin'ny zatra efa tsy haitony. Efa mampiomana zany ny sary misy an'ity tany ity hoe grave ny tantara aminareo ho avy aminareo. Grave ny sary ho tonga aminareo. Zao ny jevantsika amin'izay ny zavatra miseho. Ka miorora raha ny fandrenan'ny tany. Dia rava ny tany. Mitresaka dia mitresaka ny tany. Miororo dia miororo ny tany. 510 indray izany teny izany. Isy avy 24-19. Noho ny amin'ilay varavarana mivoavy any amin'ny avo, miororo ny tany. Tresaka hatrany amin'ny tany. Rava ny tany. Ivembena dia mivembena tahaka ny mamy ny tany ka mitsingevina tahaka ny fandriana miantona. Satria inona ny antony izy dada Iava? Ny tambesaka amin'ny daholo ny fahazotoany dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Indrisy ry tany sy olombelona eo aminao. Ho potraka ianao tsy ho tafarina intsony. Vita ny tantaranao. Izany nahatonga ny Elia tena nitory ela be eto amin'ny faritra Madagasikara. Indrisy ry malagasy, lavinao ilay teny, loza ny anjohanao. Andrininy 120 azany. Ary amin'izany andro izany dia ny an-danitra no hamalininy Iava, ny antoko ny lanitra. Ary ny etỳ tany kosa dia ny mpanjaka ny tany. Tena nitodika mihitsiny hoe hamaly amin'izay dada Iava rehefa nisokafana izany lanitra lanitra ka korotana daholo amin'izay eny ambony eny sy ny etỳ tany. Dia hamaly amin'izay dada Iava miaramila eo amin'ny lanitra ambony eo. Ireo ilay divoly satana izay. Manana miaramila izy. Misy miaramila mihitsy eo ambony eo. Manana miaramila mihitsy ny divoly. Ary ny etỳ tany kosa dia ny mpanjaka ny tany. Ireo président sy ny mpanjaka manerana azy tontolo izao ireo. Miomanana ireo. Fa misy inona matoa dada Iava miteny an'izany? Fa naninona? Ko nakany aminareo ny divoly ny tena marina. Ary mpanjaka ny tany. Nareo ny miara-miasa amin'ireo voalohany indrindra. Ndao raha vakintsika ny tenin'Andriamanitra ria misy 14 ary. Eny tsara ity sary mandeha ity. Miomany ianao ry mpanjaka ny tany. Ry président république rehetra. Izany no tonga anaty teny aza mamiady ho président. Tena sahiranao nareo. Raha vao tiako filoha ity. Na dia filoha-poko tany azy efa nahirana kelikely eo satria hidiran'ilay tsisy andreo daholo eny. Ary ireo mpitondra fanjakanareo mihitsy anazy daholo ireo. Satria izay ilay nouvel ordre mondial. Fezin'ny divoly no dikan'izany tontolo izao. Izay no dikan'izany hoe nouvel ordre mondial, fezin'ny divoly sy tontolo izao. Ary mamoaka ny toko tsy andininy aminareo hitanareo hoe ireo fa mandeha amin'izay io sary io. Izany moa tonga nanome be an'ny hoe Amerikanina hiady amin'ny Rosiana. Fa adala ve nareo Amerikanina? Fa adala ve nareo Frantsay? Adala ve nareo Otan rehetra?
Nareo tsy maharisy rosianina zany, na andeha ambany lohanareo aza, tsy maharisy an'ireo zany nareo. Satria izao, ny teknôlôjia fampiasanareo eka avy any amin'izareo extraterrestre. Tsy manana an'io zany nareo. Ary ny lehiben'ny extraterrestre eto ambony tany dia efa nomeko anareo ny anarany Génara. Tsy misy maharisy an'i Génara nareo nandraisa. Génara neka vady Loné. Raha dia mahitsy be mihitsy ny teny. Génara dia vady Loné. Ary mifandray direkta any amin'ny Loné zany Génara zany. Zany Loné zany lehiben'ny divoly. Non propre na divoly zany natao hoe Loné zany. Fa zany divoly zany non commun zany. Tahaka ny hoe avocat, dokotera, ohatr'izany koa ny atao hoe divoly fa tsy non propre akory zany divoly satana zany. Fa non commun zany, titrana divoly daholo zany. Fa non propre na divoly dia zany tena hoe Loné zany. Ary ny vadin'izany Loné zany dia zany atao hoe Génara zany. Zany Génara zany mipetraka any tany mena, ao amin'ny Maison Rouge zany no mipetraka. Any amin'ny Braun Poutine zany président Russie zany. Zany no mitarika ny fivoriana dia ampianariko anareo fa zava-misy any daholo zany. Fa maraka an'izany toy ny ireo président ireo fa ireo ny tena marina manao vazaha mody miady satria patron ray koa ny zareo e. Fantanareo hoe mitomany lohany. Ny divoly dia mitomany lohany dia nozony dada Iava tsy maintsy miady lohany foana ka na dia izy menakamy ary dia miady lohany daholo. Dia ohatran'izany ireo président eto ambony tany ireo. Hoy ianareo aza mba miteniteny hoe fakatonga ny andro itenenany Elia nareo e. Zay, tonga Elia dia tsy maintsy miteny Elia. Patron ray daholo ny patron rehetrarehetra président eto ambony tany. Hoy no teza nahafantaranareo an'izany, izay natao hoe Elia. Elia dia manatsikafina ny zavatra satria tonga amin'ny farany. Patron ray daholo no mibaiko anareo. Teknôlôjinareo rainy nanome an'io. Tsy avy any aminareo olombelona zany io. Fa avy any amin'ny extraterrestre io. Koa ny lehiben'ny extraterrestre avy ao Rosia no mipetraka dia ao ny tena tompon'ny cerveau dia aiza ny andesenareo an'io? Nareo izay olombelona kely ampiasaina io. Tsy haiko na mahatakatra an'izany aloha ilay atodoanareo olombelona fa teny ihany aloha e. Ohatsika hijery Isaiah 14 aloha. Isaiah 14:12. Isaiah 14. Aiza moa? Ie. Isaiah 14:12. Endry latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarik'andro. Itanao ilay fitarik'andro zany kintana mantsy izy io. Kintana fitarik'andro. Latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarik'andro zanak'iny maraina. Voaka ampianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Ilay kintana ity zany ilay ninjera tokoa. Latsaka avy tany an-danitra. Voaka ampianjera amin'ny tany. Izany hoe tena natotona avy any ambony tany izy zany inge. Izy nozogozonina ny herin'lanitra. Totona avy any amin'izay reto kintana reto. Io izy io. Mazava be mihitsy ny sary. Nokapainy enjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Izany hoe reto kintana reto zany mpandripaka firenena. Mpandripaka firenena zany reto kintana reto ny tena marina. Izany mahatonga zareo mangalatra olona. Manao contrat amin'ny président république izy dia mangalatra olona izy. Dia manao clonage izy. Ataony zany ivadihan'ireo olombelona ireo lasa biby daholo. Ny mifanarahana amin'izany dia ny filoham-pirenena, ny mpanjaka. Efa tamin'ny taona maro no nisiany izany. Aman'arivorivo taona no nisy an'izany. Izao ny zava-doza mitranga amin'ny tany. Fa amin'izao faran'izao dia ny olombelona moa vao mety amin'ilay teny hoe tia azo fitaovam-piadiana mahery vaika dia nifanaraka tamin'ny zareo amin'izay ny filoham-pirenena rehetrarehetra. Anisan'izany ny Rosianina sy ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Indiana, ny tsy haiko intsony izay filoham-pirenena rehetra manerana an'ity tany ity.
Samy manao contrat amin'ny extraterrestre daholo dia arakaraka an'izay ifandraisany. Nefa ny lehibe indrindra amin'izareo dia ilay any Rosia. Izay no mahatonga hoe ny biby farany dia Rosia ny biby farany izay mely an'izao tontolo izao. Andohalika eo anaty enina rehetra rehetra, hiakoaka eo anoloana nareo, hiatra aminareo ilay teny hoe iza ny tahaka ny bibidia, iza ny mahay miady aminy. Ataoko direkta ilay teny iza ny tahaka ny Rosia, iza ny mahay miady aminy. Dia mbola ataoko direkta ny teny iza ny tahaka ny Goga, iza ny mahay miady aminy. Iza ny anaran'ny Goga? Izay président Vladimir Poutine jerena. Tsy fa izay izy izay. Ao ambadika ao izy. Sady ireo sakanana intsony ny teny fa tonga amin'ny farany. Efa mahitsy be ilay miteny amin'izay izy. Tany amin'ny 2003 izany fampianarana izany no nandeha. Ilay nimehezanareo tamin'izany tena olona mirediredy. Vitantsika hoe izy izao no manana fitaovam-piadiana mahery vaika atahorana amin'izao. Olona voakan'ny Poutine ilay orkenika sao orkenika teny anaran'ilay misila farana tao. Ary ny antsiady ary Poutine tamin'ny mary. Président Rosianina zany. Hoe andao tsika ary tena hifanitsana ao Kiev, ao Ukraine raha tena sanareo dia andao tsika ary tena amin'ny fiten'olombelona andao hifanjeva ao tsika dia hitantsika ao izy alefaso ao izy ny fitaovam-piadianareo tena mahavita miaro ny fitaovako aty. Fa ao alefako ao ilay fitaovako dia hitako raha mahasakana an'io. Rehefa tena ohatra nareo tena hifampidira kely fitaovantsika dia andao ary ataontsika izay. Tena notenen'ny Poutine omaly izany. Nandeha maneran-tany izany vaovao izany. Hoe tsoko mihitsy nareo Amerikanina, nareo OTAN rehetra reo andany atao Kiev hozy izy ny fitaovam-piadianareo. Fa ao alefako ilay izy. Dia sakany raha mahasakana nareo. Raha tena anao nareo izy dia ataony ary izany. Fa hatramin'izao mbola tsisy nasana maly an'izy ianao. Ripaka aoko. Fa tena salo raha sahady amin'io rangahy nareo. Zala hoe mba miteny mihitsy ny Amerikanina izany miady an'ireo. Tipikevitra ihany ahy. Tahaka ny tenenako hoe tenenareo hoe Donald Trump ny fidinareo. Ilay masosokevitra no mena dia ohatran'izay tsaratsara kokoa. Ndao ary, tusatsika ilay teny. Indray latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Io izany ilay kitan'io. Kitana fitarikandro anaky maka ny plasin'ny Yahosoa. Teo Yahosoa mafy dia mafy mihitsy. Dia mba atao hoe fitarikandro koa ny anarany. Ilay mpanripaka firenena. Aripaka daholo ny firenena. Rehefa président tsy tiany dia aripaka. Rehefa alakany io président io dia ahongany teo. Reo ny mpanonga-panjakany. Reo ny manao ilay système manonga-panjakany io. Reo kitanareo. Reo dia vola extraterrestre reo mihitsy ny mpanao an'io. Ary Loné sy ny tarika miaraka aminy. Ny mpiaraka amin'ny Loné zao dia Loné dia eo ambany mantsy ireo biby lava sy mena ranareo. Reny i Loné ilay dragona. Izy ilay dragona zany. Dia manana namana dragona maromaro izy aloha fa tsy hoe koa ilay izy irery. Fa ao ambany fifehezany daholo. Dia misy ny miaramila ny biby lava, mena rana. Dia misy ireny hoe inona moa karazany hoe androngo, voay. Reny daholo ny paozy alainy zareo reny. Biby ratsy daholo. Reny zany mba any ambonimbony karazana any dia ny saoly. Fa nefa midimidina ambanimbany amin'izay. Dia aoriana izany gradiny zareo io teneniko io. Dia midina amin'izay ty ambany aty ny grand gris, petit gris. Fa mbola ambonimbony ireo grand gris ireo dia le manta. Dia famakiloha. Dia karazana famakiloha. Aty ambany be rehetra lazainareo ilay hoe inona moa zazavavin-drano sy ny kalanota. Zazavavin-drano mbola ambony kalanota. Rendray ty ambany aty ireny. Ety amin'ny tany misy an'ireny. Fa ny lehibe an'ireo dia le petit gris, grand gris, famakiloha manta. Dia misy ny nordika. Le hoe inona moa le karazana fotsy be ireny sy lava be ireny. Misy an'ireny. Reny le karazana. Rendray lefa transformé zareo reny. Tena matsiraviny ireo. Ny olombelona moa fa be dia be nefa transformé. Efa nivadika biby daholo ny olona izay no mahatonga ny olona tsy mety mihaino io teny Yahosoa io. Efa biby ary izy. Ianao dia tsy mety mihaino io teny Yahosoa io fa biby ianao. Ianao no teo biby. Nomenanao ilay teny fa tsy naraha ianao. Ianao no teo biby any. Andininy fahatelo ambin'ny folo amin'izay. Isia 14:13.
Ianao raha dia efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny seza fiandrianako. Hitanareo amin'izay? Tena tady ho ambony noho ny dada Iavasy Joshua mihitsy izy. Sady milaza izy fa mba kitana fitarik'andro. Yahoshua koa mantsy kitana fitarik'andro ny anaran'i Yahoshua. Izay ny fiantsoloan'i Yahoshua ary amin'ny bokin'ny Apokalypsy 22 ary. Apokalypsy 22:15 eo angambany izay. Antsoina mihitsy hoe kitana fitarik'andro Yahoshua. Apokalypsy 22. Andao nge bakitsika kely nefa nomeko ilay teny dia tiako sao dia misy diso any aminareo any. Apokalypsy 22:15 mihitsy izy resy diso a. Tsisy. Seize ka. Apokalypsy 22:16 azafady. Apokalypsy 22:16. Izao Yahoshua naniraka ny anjeloko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no soloa sy taranaki Davidy, ny kitana mamirapiratra fitarik'andro. Yahoshua zany kitana mamirapiratra fitarik'andro. Fa ilay divoly koa hoe mba miteny koa izy koa mba fitarik'andro. Tanareo amin'izany le tena le divoly te hitovy larana amin'ny Yahoshua mihitsy. Zava-doza. Nao raha vakitsika amin'izay ny toy ny teny a. Andininy 7:10. Ianao efa nanao anakapo hoe Isia 14:13. Isia 14:13 ilay izy antsika ilay izy. Isia 14:13. Ianao raha dia efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, any ambony kitan'Andriamanitra no nandratako ny seza fiandrianako. Io ilay Yahoshua io, dada Iavà. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any afarany avaratra. Tsy misy avaratra raha tsy eto amin'ity planeta Terre ity. Aiza ny farany avaratra zany? Ny farany avaratra zany dia Russie ny farany avaratra. Ary ny centre du monde dia Israël Israël ny centre du monde fa tsy Rome zany. Israël ny centre du monde araka ny Ezekiel 38:11-12. Ezekiel 38:11-12, 38:12 mihitsy izay. Hoe Israël ny fohy be ny tany. Fa raha Israël anao no mijery dia anao miakatra ho avaratra ny Israël any amin'ny farany avaratra fa avy hatrany dia Russie ny tondrony ao. Ny centre du monde mantsy Israël. Ezekiel 38:12 ny vakianareo. Izay mipetraka ao amin'ny fohy be ny tany dia Israël. Historan'ny Israël io resahany io manao ny 9:9, 7, 10, 1:10 ary ny 12:10. Ezekiel 38 8 ka hatramin'ny 12 mitantarany Israël izy ny dikan'izay. Ka ny fohy be ny tany zany dia Israël. Ka rehefa mijery ny centre du monde ianao dia Israël. Ka raha vao miteny sotra masony ary amin'ny farany avaratra dia miainga eo Israël ianao no mijery ny avaratra, hitanao tsara fa Russie ilay tondrona amin'ilay izy. Io zany le fampahorianan-joan'ny tany amin'ity antsarany. Hoe any aparany ho tonga izany zavatra izany. Tonga ny fampahoriana izao tontolo izao. Dao ary. 4:10. Hiakatra ho any ambony havoana ny raonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Io izy io ilay mitady hitovy amin'Andriamanitra zany. Reto kitana ireto. Lone zany resana zany. Sy ny miaramila ny lone rehetrarehetra. Ireo bibilava sy menarana sy ny tarika izy menakavo ireo. Tanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainantsika. Ho any am-paravody lavaka ianao. Any tena ho faizy ny dada Iavà amin'izay izy zany. Dia Yahoshua. 5:10 ilay teo. Io zany ilay hoe hiakatra ho any ambony havoana ny raotra ho tahaka ny dada Iavà. Dia ho ampidinina hatrany amin'ny faravody lavaka ianao. Any amin'ny elo ny dikan'izany. Dia ho any amin'ny farihy rehetra hafa ny fiafarany. Izay mahita anao 5:11 indray. Izay mahita anao dia hibanjina anao ka hevitra anao hoe nga moa tsy io ilay lehilahy nampiorony tany sy nampiozongozona ny fanjakana.
Kamo tsy io le lehilahy nampioroa azo tontolo zao. Ary nampizogozona ny fanjakana. Eo am-pelantanany ty rangahy ty daholo zany ange ny fanjakana dikan'izany. Vovon'izany tsisy afaka miala amin'izareo extraterrestre zao tontolo zao. Extraterrestre no mibaiko an'izany atao hoe président Vladimir Poutine zany. Extraterrestre daholo no mibaiko an'izany atao hoe président Joe Biden zany. Reo manko ny tena azo lazaina hoe lehibe, fa tsisy mandeha izany reo raha tsy misy baiko avy any amin'ireo. Tsisy fahefana mandeha izany mihitsy raha vao tsy baiko avy any amin'ireo. Rofilopena rehetrarehetra reo. Na président iza na président izy dia tsy maintsy ho baikon'ireo. Indrindra fa ny reny ngezabe reny. Ary reny ngezabe reny moa no mibaiko an'ilay kely rehefa avy eo. Anisan'izany zao Madagasikara, Madagasikara afaka miala amin'ny Lafrance. Ary angaha Lafrance koa afaka miala amin'ny Joe Biden. Tsy maintsy tenen'ny Joe Biden tsy maintsy arahany zao tontolo zao dia zareo amin'ny OTAN. Ohatran'izany koa zany any amin'ny faritra Rosia zany. Be dia be no teny ny Chine matanjaka noho ny Rosia. Maneritrerety e. Aiza misy Chine hatanjaka noho ny Rosia zany aminareo? Rosia reny ange dia mahavita mahapotika an'izao tontolo izao e. Fadidinareo izany teniko izany. Tsy misy mahay miady aminy voalaza ny soratra masina. Ary izy any amin'ny mpanjakany tany ange miditra ilay extraterrestre, any amin'ny mpanjakany tany izy miditra. Izany mahatonga ilay mpanjakany tany tsy afaka miteny rehefa miditra zareo satria angalariny ilay vahoaka ao an-tanànany eo, anaovany expérience, atao lasa mivadika devoly ohatran'azy, asiany puce. Zava-doza e, raitsika ohatra fotsiny tamin'ireny resaka aretina reny. Misy nandefasana puce ange tao anatin'ireny tsindrona reny. Zava-nisy ange izany. Asa grave be mihitsy. Zarina zany ilay olona hoe raha vao marary dia mandraisa anao fanafody zany amin'ny tsindrona. Fa ilay tsindrona fandefasana puce. Alefa zany ilay aretina, mandeha ilay aretina dia mandray puce ianao aorianan'iny. Ilay aretina tsy vitanao mihitsy manasitrana anazy. Nefa ny tena petraka ameko anareo hoe aiza nareo rehefa kelikely io e. Ho aiza ny lalaka-renareo e. Aty amin'ny ihany lakile. Nareo ve mpanota dia ilay devoly mpanota dia tonga ny lehibe nareo dia ataonareo ny ady amin'io. Nefa izy ny lehibe nareo tsy mahay miady aminy mihitsy. Tonga ry zareo tatazony vokatry ny adalanareo. Tatazony valiny andavana zao fampianarana zao. Tatazony valiny nanambaninany ao soa. Nareo manerana an'izao tontolo izao mihitsy izany teneniko izany. Indrindra fa izay tena nazo an'izao teny izao. Tatazony valiny. Nanao loatra nareo ary nanambany loatra nareo. Satria nareo mieritreritra hoe tsy misy zahatra miovako. Ny rivotra mbola misy, ny masoandro mbola mirehitra, volana mbola mazava, amin'ny alina. Ina moa izany no tokony hataitra. Mbola mihinam-bary, mbola misy laoka, mbola misy vary. Fa tsy hitanao hoe nga tsy efa nozogozonina ty tantara ty. Inona nampikorompoka an'io Amerikanina io? Fa misy ovni mandeha mihitsy eny ao e. Mody io ovni io. Mody ty drone ty nareo mahazahatra ovni mandeha miara-manidina ao anatiny ao. Mahitsy be ny teny Elia, manidina ao anatiny iny ovni. Fa modimody atao drone manidina eo fa ovni mandeha miara-manidina amin'ireo. Tsy araka nareo izany sary izany. Na iny no tenenina hoe ka io zatra fitaovana miaramila Amerikanina manao ny expérience io dia manao nareo ampiresahana fotsiny. Misy ansaina daholo atao izany. Misy ansaina. Ianao ve andeha hiady amin'ny Rosiana ohatra dia drone anao rehefa anao makany. Nefa raha vao Amerikanina izany andeha hiady amin'ny Rosiana. Nga misy idirana drone fa hatrany dia bomba nucléaire ny tontona amin'izany dia vita. Izy koa ny andeha handany andro amin'izay drone. Fireneny dehibe anankiroa ve miady dia ho resaka drone no ho alefan'izareo aminao. Fa raha tsy vendrana izy koa hiandry an'izay ananao. Raha vao tadidro tsara ty. Raha vao miady ny deux grandes superpuissance Amerikanina sy Rosiana andresahako. Dia tsy miaramila ny miady amin'izany fa izay mitarika an'izareo no miady amin'izany. Dikan'izany izay lehibe mitarika, l'extraterrestre lehibe mitarika no tompony izany servô izany. Satria ny teknôlôjia dia avy any amin'ny extraterrestre. Ny lehibe foanako. Izay lehibe miaraka amin'ny Rosia tsy maintsy manana ny teknôlôjia ambony indrindra. Fa tsy ilay eo ambaniny eo akory ny anana teknôlôjia ambony indrindra noho ny mpibaiko ry. Efa tsika be izany.
Zalina tonga reo nanginangina Amerikanina nanaova Poutine anazy tamin'ny maly. Poutine président Rosianina zany. Hatramin'izao tsy mbola navita namaly mihitsy ny Amerikanina. Aty izay mihitsy ny phrasiny Poutine hoe zao ary tsika izy tena ifampidiana fitaovam-piadiana e. Alefaso Kiev daholo, Ukraine zany Kiev zany. Kiev ny kapitalin'ny Ukraine. Kiev ny kapitalin'ny Ukraine. Alefaso Kiev ary izy ny fitaovam-piadiana raitra na rehetra rehetra eo. Fa alefa koa izy le ortenikanay. Alefa koa le ortenika dia sakano raha voasakana. Zany ngefa fiatsiana azy any dikan'izany hoe dikan'izany dia vendrina ny fitaovam-piadinanareo ry Amerikanina. Ary tena Amerikanina mihitsy no niteneniny. Ery zareo tanina mihitsy hoe lefa asaonareo izy ny fitaovam-piadinanareo. Na eny mihitsy ny sofiko matoa zany teny mantsy. Tena gaga tsika. Tsisy nasana maly misy fa nangina daholo rehetra rehetra. Satria ihany efa niteny. Tsisy maresy Rosianina zany nareo. Rediredy daholo ianareo maresy Rosianina fa tsy resinareo zany io. Rehefa potika ny tanànareo dia mety iva amin'ny Rosia io nareo mba mitenareo Amerikanina. Torohevitra ihany aloha ianao e. Rehefa tsy te ho ravo nareo dia andara dia aminareo dia hitanareo ny toy. Efa miteny hoe lehibe na biby anie ka ao e. Ary tonga angely hoe fanatanterahana ny teny e. Fa tsy sitrapolo zareo mihitsy mivoaka io. Tsy te hiady ireo fa saingy terena miady izy satria tonga ny farany. Dia tsy maintsy mivoaka izy. Izay ilay hoe taritina amin'ny masomby ny valany ranonao. Dikan'izany terena mivoaka izy dikan'izany e. Tahaka an'ireny soavaly taritina sy ampondra taritina ireny. Asiana farango vy eo amin'ny orony dia taritina mihitsy izy e. Asiana farango eny amin'ny vavany. Dia taritina eny amin'ny valany rano izy tsy petaka ao amin'ny tranony. Pina mahatonga anazy taritina amin'ny valany rano. Ka izy kosa nge raha vao tena mivoaka tao izy ka mamono olona dia tonga ny farany. Tonga ny farany amin'ny zareo. Tsy mety hivoaka izy ko. Zany mahatonga ny Rosia tsy tiana ny darodaroana io e. Miexcité anazy nge io Kiev io amin'ny ataony darodaroko anazy amin'ny bombabomban'ny Amerikana io. Tsy tiana io e. Fa izy koa nefa tsy te hivoaka satria maninona? Raha vao mivoaka izy dia tapitra ny androny. Dia sahirana izy. Tsy ampiseho ny heriny izy fa nefa izy raha vao miseho ny heriny dia vita ny tantarany. Dia tsy hitany mihitsy izay atao. Farany darodaroiny amin'izay misilina koa ireo Ukrainianina ireo. Inona moa izay Ukrainianina manoloana anazy? Inona koa moa izay Amerikanina manoloana anazy? Inona moa izay Frantsay manoloana anazy? Zavatra tsy azo hiadivana nge ireo fa biby e. Ary ny biby dia any Rosia ny tena mipetraka ao amin'ilay trano mena. Toy izany hoe fianao nge efa tany ndana fotsiny jerevoko. Aiza ny misy trano mena eto ambonin'ny tany ka mipetraka ao ny filoham-pirenena. Ndana fa any misy any zareo. Ao. Ao ny lehibeana biby amin'ity tany ity. Vadiny lone izy e. Ary izy no mibaiko an'ireo biby rehetra rehetra ireo. Eo ambany fifehezany daholo ny biby rehetra rehetra aty amin'ny faritra ambany ety. Dia izy eto amin'ity planeta Terre rehetra ity izy vadiny lone arako. Vady ireo tsisy saina. Lehilahy ireo e. Ary efa nivadika vadiny daholo ny vehivavy rehetra rehetra. Izany nanaova ny dada Iava azy ny farany ratsy. Izany nanaova ny dada Iavana azy farany biby ratsy indrindra. Fara-tampony ratsy. Izy ny ratsy indrindra tamin'ny biby rehetra rehetra. Ireo devoly satana ireo izy ny ratsy indrindra izy. Fa izy ny vadin'ilay ilay lazaiko anareo teo. Izay ilay hoe lampy zenao. Ataoko sangisangy taminareo ilay izy. Aksenara zany resahana zany. Fa hivenonareo fa moramora moa izao resaka teniko anareo izao. Tonga ny komba farana tsy maintsy mivoaka daholo izay tsy maintsy mivoaka. Izay voadidy tsy maintsy mivoaka dia tsy maintsy mivoaka fa tsy misy mahazo miafinafina intsony.
Tsy maintsy mivoaka ianao goga na tianao na tsy tianao. Ary tsy maintsy mivoaka anao Rosia na tianao na tsy tianao. Ary tsy maintsy mipetraka ianao ry Amerika na tianao koa na tsy tianao. Ianao ve hiady amin'ny lehibenao e? Ary tsy azonao idivana io. Ataonareo ahoana ny ady amin'ny lehibe noanareo? Tsy azonareo idivana anie reo e. Fa dia tena miomana nefa ny tany fa raha midina aneo reto biby reto e. Dia tena loza ho anareo mihitsy fa tena miororo sy mivembena amin'izay ny tany. Ko biby no milatsaka amin'ity taninareo ity dia inona izany ny zavatra azonareo atao eto? Fahoarety be mahatsiravina, ho fahoriana be mahatsiravina, ho fikorontanana be mahatsiravina. Inona ny antony? Ko ny lehibe ny fikorotana avy any amin'ny lanitra no tonga eto aminareo eto. Zareo efa mpikorotana tany amin'ny lanitra nisy an'i dada Iava tany. Ary izay fikorontanana nataon'izay mihitsy no nahavoaroaka anazy tany satria nitady hitovy amin'ny dada Iava izy. Ary izay toetrany izay vao omeny nasian'i dada Iava nitohizany foana. Ka rehefa tonga etỳ aminareo ity izany dia mpanakorotana. Dia miomana amin'ny fikorontanana mahery-vaika ho ataon'ny zareo nareo satria zareo nge tsy tianareo olombelona izany e. Ho vonoana aza ho atao anareo. Fa ny adalanareo tsy te hibebaka, nareo tsy te hibebaka ny tenivy. Tonga teo aminareo mazava fa nareo foana amin'ny maizina e. Nampianarina anareo hoe io zanak'Andriamanitra io nge ka nyteny aza manao teny intsony e. Fa angalanareo tian'izany teny izany. Aleonareo foana ilay manota. Izay no maha-devoly anareo, avy any amin'ny devoly nareo dia tianareo ilay devoly ilainareo. Rehefa tonga ilay rainareo dia zagaga rehefa akorotanareo satria izy lehibe ny mpikorotana takan'ireny mamilava ireny e. Raha ny tokantrano ny mamilava ka tonga avy any ilay rangahy dia mamilava dia mikorotana io tokantrano io. Ohatr' izany ity sary ity. Fa ity tsy mba rangahy mamilava no midina avy any ambony any fa devoly mpanakorotana sy mpamonoana ary mpandravarava olombelona ny ataony. Ary andravanareo mihitsy ny diany, hanapotika ny fiainareo sy ny lalak'alehanareo. Tena anao akasiparana ny fomba rehetrarehetra satria fantany fa kely sisa ny andro iainany. Ary rehefa fantany fa kely sisa ny andro iainany dia manao akasiparana anareo olombelona izy. Ho akorotany ambony ambany nareo amin'izay fanakorotanana mety ho vita rehetrarehetra dia ho atao aminareo izay ilay hoe mivembena dia mivembena ny tany tahaka ny mamo ny tany. Ianareo nge izany resahana izany e. Ho daholo hatrany amin'ny tany, tapaka daholo ny fifandraisan'ny io tany ao amin'izay mihazona anazy. Efa nitapahana daholo. Ny loza miakatra daholo avy ao amin'ny tany. Retsy biby retsy midina avy any ambony any mamely anareo. Inona ity? Avy anaty ranomasina mipoitra avy any, ny avy ambany tany mipoitra avy any. Ao ambany tanareo nge ka feno extraterrestre miafina e. Fa kay venareo fa moramora ty azo anareo olombelona ty. Izany mahatonga ny Amerikanina tsy hitan'ny Amerikanina izay atao satria miseho mahery be ko vao drone mivoaka avy any. Korotana anaty dronisme inaka. Ary ataontsika hoe drone idivana amin'ny Rosia mba asio fahendrena kosa ny fanadiny olona. Ataontsika hoe tsy mahatakadavitra ve dia drone ve ny idivana amin'ny Rosia? Dia Rosia ve ny asianao drone tsy hatrany dia bomba nucléaire ny alefa ny eny aminao any? Entanao hoe tsy mitombona nge ty sary ty e. Samy mieritreritra e. Mbola aveko tsara. Lasa nakany afarany avaratra ilay biby vao nivakitsika eto misy 14 teo. Fa tsy hoe lasa nakany Amerika izy fa lasa any farany avaratra. Ary ny farany avaratra ao vakitsika raha bokin'i Ezekiel ahitanao anazy. Ilay farany avaratra izy ilay any amin'ny fotoana manao ny atongavany hoe vakitsika fa tena tsika jerevana tsara mihitsy izy. Ezekiel 38 dia ho anareo izay manaraka any mihaino tsara an'izao teny izao. Ezekiel 38 manomboka amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo. Hatrany amin'ny fahaefatra no sady tiany hamaranako an'ilay teniko. Ilazako ny teknisianina mba atao tsara tarehy be ilay feo araka ny efa nolazaiko.
Ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoka. Io moa dia tany zareo ny avaratra misy ho resahany. Izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka. Mosoka moa izany tena tia Meseka tena mosoka. Hoe taranaka ihany koa. Rosia moa dia tena Rosia io hitantsika io e. Ary Tobaly. Zareo avy any avaratra daholo izany teneny izany. Ary naniny hamelezana azy ka atao hoe izao no lazainy avy any tompo. Indro avy amely anao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobaly. Ho asika ianao Rosia. Ary andiny faefatra. Ary hitarika anao ka nisy masoby valona amin'ny ranonao. Ary ho entiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetrarehetra. Dia ny soavaly sy ny mpitaingy soavaly. Tena maro samihafa zany. Io zany ilay hoe ho taritina mivoaka izy. Satria izy tsy mety mivoaka satria raha vao mivoaka izy dia tonga ny faran'androny. Dia tsy te tonga ny farany androny izy dia tsy mety mivoaka. Fa tsy maintsy mivoakako. Tonga Elia tsy maintsy mivoaka ianao. Zay. Tonga Ziady Elia dia tsy maintsy mivoaka ianao ry goka. Tsy maintsy mihetsiketsika daholo izay manetsika any amin'izany. Zao araka. Dia toizantsika amin'izay amin'ny andininy fahafino. Dimy ambin'ny folo. Aty ny toerana misy an'io goka io. Ézéchiel 38:15. Dia ny 16, dia ny 17. Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao. Zay ry izy zany. I goka zany dia avy any amin'ny farany avaratra. Izany i goka zany ilay itoeran'ilay hoe kintana fitarik'andro. Ilay fitarik'andro nangalatra ny toeran'ny Yehosoa. Izy koa zany ilay lasa nakany amin'ny farany avaratra. Zany hoe goka zany ilay kintana fitarik'andro no tena izy. Loza. Fanandrifo tsara tamin'ny tenin'ny Isaia ihany, tenin'ny Ézéchiel. Hitantsika amin'ny sary misy ety amin'izao tsika ambony tany zao e. Na ny vavan'ny Potina tamaly izay ka tena miantsy ady. Président Rosiana zany Potina zany e. Andininy fahenina ambin'ny folo. Ary hiakatra melon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona hanarona ny tany ianao. Hanafika ny Israely izy. Lôzika be ny hanafian'ny Israely. Israel mihitsy izao manakotana ny arabo rehetra zao e. Adalan'ny Arabia Saodita izay tsy mety mikambana amin'ny arabo namany. Aloha manoro-hevitra hoe dana mikambana daholo amin'izay. Tonga ny fotoana hiangonanareo dia ndana miaraka daholo amin'izay ny rehetrarehetra. Mba hiavany amin'ny andro farany. So ahita loza sy angano daholo izay tsy mety milahatra amin'ny Rosianina. Dia efa miteny mihitsy ny anareo arabo dia tsy maintsy miaraka aminy. Ary izy dia andeha hamely an'i Israel. Ary efa milamina be izany planina zany any aminy any. Tsy maintsy hamely an'io satria tsy tiany Israel io satria firenena voafidy Israel. Taony ny viany Yehosoa dia halan'izany biby zany mihitsy zany Israel zany. Moa ilay Israel koa nefa nanao izay natezitra ny dada Iava. Tena ratsy ny fiafaran'i Israel. Ratsy noho ny amin'ny Abrahama. Efa rava reo. Noho ny amin'ny Abrahama dia nieritreritra ny Abrahama foana dada Iava dia mbola miezaka ny miaro foana amin'izay fomba anaovana anazy. Ary entiko hameliny ny taniko ianao mba hafantaran'ny firenena rehefa miseho masina eo anatrehany ao amin'ny ataoko aminao ry goka. Izao no lazainy avy tompo. Moa ianao ve ilay nampilazaiko ny mpanomboka hatramin'ny fahiny? Dia ny mpaminan'ny Israely izay naminany ela tamin'izany andro izany ny ampakarako anao hamely an'i Israel. Andininy fahavalo ambin'ny folo, eo amin'ny 18 zany. Dia ny 9 ambin'ny folo no amarantsika anazy. Ary amin'izany andro izany dia ny andro hiavian'ny goka hamely ny tany Israely ho hiavato. Dia efiny eo ambavy-boriko ny fahatezerako. Fa amin'ny fahasari-piariko sy ny afo ny fahatezerako no nitenenako hoe amin'izany andro izany dia hisy horohoro-mafy any amin'ny tanin'ny Israely. Toizantsika any amin'ny
faharoapolo. Tangoroa eo anatrehako ny hazan-drano eny an-dranomasina sy ny voromanidina sy ny bibidia ary ny biby mandady sy mikisaka rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra ambony tany dia zera ny tendrombohitra. Inona moa zatra anjera tendrombohitra raha tsy zava-doza ny dikan'izany? Azonareo tsara ve? I koa ny fiakarana amin'ny diza ary irodana ny ampiatany rehetra dia iantso sava andiny faraika amby roapolo. Dia iantso zavatra ho amely azy eny amin'ny tendrombohitra rehetra hoy avatompo ary ifamery zavatra amin'ny namana avy izy rehetra zany. Io zany ady an-trano amin'izay ny olona ary amely azy amin'ny rehetra mandringana sy ny ra sy ny ran'olona manafitra ary ny avandra vaventy ao. Tena tia izany loza be mahatsiravina tena isy ao amin'izao tontolo izao. Ary koa andatsaka sy ny farahaniny sy amin'ny miaramila mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminy koa ao. Io le afo amin'izay raha fa iseho any amin'ny farany daholo ny afo miraradraraka. Koa dia ho asehoko ny fahalehibeazako sy ny famasinako ary ho fantatra eo maso ny firenena maro ka dia fantany fa izao ny ava. Ay, tena zava-doza tia. Tena zava-doza mihitsy ty sary teneniny ty. Tena loza mahatsiravina. Inona maloza mahatsiravina anazy? Satria tena jereva mizahatra eko. Misy teny izay hoe any am-parany any no tonga aminao zany. Jereva kely izay teny izay misy tampy tamin'ity frazy anankiray ity. Aleo jevantsika kely aloha hoe any am-parany any no tonga izany hozy izy. Lasa aloha jereva kely dia misy teny tsy ampy amin'ny tony baiboly sasany koa. Ezekiela 38. Izay misy an'iny ndasika jereva kely hoe any am-parany any zany no avy. Trente-huit seize. 38:16. Ary akatra melon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona anarina tany ianao. Any ampara no tombo zany. Izay le izay. Any ampara no tombo zany. Izany hoe tiro sy akatra melon'ny Israela sy io raha melon'ny Israela dia efa potika izao tontolo izao. Efa dada iavany mihitsy ny miditra tsehatra amin'izay amin'izany andro izany. Kanefa dia tsy maintsy akatra melon'ny Israela izy dia efa io. Hitantsika ny Amerikanina miaro ny Israeliana fa Rosia mitady hamelon'ny Israela foana. Dolo fa ny Arabo izao mitady hamelon'ny Israeliana. Anisan'izany ny Libianina, ny Sirianina, ny Iranianina, ny Irakianina, ny Jordanianina. Samy tsisy faly amin'ny Israeliana daholo. Fa ny Amerikanina foana no miaro eo. Ny Syria sy Rusia izao teo vao niaraka. Ary nandosona ka ny Rusia i Bashar al-Assad izay président Siriana nahonga an'ilay Pio-Kum. Izy Kum tao dia vorava tao ilay président Siriana. Lasa nitsoaka nakany Syria. Mazava zany fa ny Rosiana no mpiambina sy mpiaro an'reto Arabo rehetrarehetra na dia misy problème azy. Mazava zany fa rehefa mihetsika amin'izay ny zavatra amin'ny andro farany dia hamely Israeliana zareo.
vakina fotsiny zao sary zao tsika miteny zao nanolonolony rosianina amin'reto israelianina reto rehefa tena taky reny iny re. Satria izy miaro n'le arabo nefa le arabo vonoiny israelianina. Tiamaly Rosia nefa ny amerikanina mbola miavona ny israelianina. Nareo tsy tia makady amin'ireo tsy mbola te déclaré guerre mondiale izy. Satria taritina mivalina amin'ny rano izy ho soratra masina. Dikan'izany tsy te hivoaka tao mihitsy ny Rosia. Na dia te hamely maty ary izy dia tsy te hamono ny tenany izy. Satria raha vao mivoaka izy dia tapitra ny androny. Tsy hoe resy izy fa tonga ao soandro raha vazy. Izay io tsy tiany atao io. Tsy tiany zareo mihitsy ny tonga ao soa dia mody maty eo izy. Satria raha vao mihetsika Rosia mivoaka tao dia ao soandro dikan'izay mitiny. Izay ny antony nahatongavany Elia. Inge efa miteny nareo marina zay fa nareo tsy te iny ka nareo afaka tsy mino fa izay tsy maintsy manao ny asanay. Ny tsy finoanareo korony tsy midika hoe tsy ataonay ny asanay fa miendasa amin'ny tsy finoanareo ihany fa rehefa mitotona anareo ny loza dia tadidinareo amin'izay izay nitenen'ny Elia. Zay tsy afaka mibebaka tsony nareo. Misy ninazy nareo atao tsony eto fa nale niteny hoe Eliao fa nga misy amaly anao tsony. Tamin'ny andro niantsonanao ny avonavonao zao anao vao hoe Eliao. Endana mankany amin'ny Elia be dia be manono ny anaran'ny Elia reny. Tena tonga anatiny fa ny teny Elia dia le manana anarana hoe Ziadiaha Elia. Izay ny teny Elia. Ny tia miteny aminareo ty izy ty. Niendry mahita ny loza ka mery. Edala mandrosoka vo. Mampahafantarako anareo izay ny fahamarinana. Ary nasiako anareo mihitsy ny marina. Mahaiza miverina nareo amin'ny hatsarana. Aza miadaladala tsony. Andao hitodika any amin'ny Ehosoa. Tena mitody eny amin'ny Ehosoa. Tonga ny fotoana andao any. Miverena amin'ilay mpamorona anareo. Miverena amin'ilay mpamonjy anareo. Ho an'izao tontolo izao. Antso tsy maintsy ataoko moa zaniko. Izay ny asako miantso foana. Dia miantso ny olombelona eo amin'izao tontolo izao. Fa tonga ny fahatanterahan'ny tenin'ny dadanay. Izay tsy nitantara nisy azy izao hita amin'ny maso nefa ny tenin'ny dadanay ny everina hoe ny teniny teneny dia tsy maintsy miaritra aminareo ty tahaka ny nanjoany Israelianina dia tahaka ny anjoany mpanota rehetrarehetra dia tsy maintsy tanteraka ny teny dadanay. Mahaiza mandrosotra rehefa te handrosotra. Rehefa tsy te handrosotra dia mipetraha eo ihany. Fa ny teny dadanay Ayavasy ny zokinay Ehosoa dia tsy maintsy tanteraka ary tonga izay hampiatra an'izany. Fa izay ny raha nanao an'izany. Endry mahita ny loza ka mery. Edala mandrosoka vo. Fa imezanay nareo rehefa miatra anareo ireo zavatra izay efa eo ambony lohana reo. Izay efa mahita ny Amerikanina fa tsy hainy intsony manavaka ny zavatra hoe ahoana sy ahoana izy ity. Sasa moa dia miteny eksperiansina miaramila hoe mampilehibe mihitsy eksperiansina miaramila ve ampipanika ny rehetrarehetra. Gaga tsika. Dia atao aiza ty drone ty drone ve nentina miady amin'ny Rosia. Mampilehibe. Drone ve nentina rehefa manao makany Ukraine dia hanao inona ny drone. Inona raha iny Poutine an'izay drone anao. Ny azy ve misile anao rehefa nenao drone dia inona koa ny raha iny an'izany. Entiko hoe mba hasivorisaka mikotrotra amin'izay ny sary. Fa matoa hita ilay zavatra dia tsy hita tampoka ilay zavatra dia misy antony dikan'izay. Maiza mandinika tsara. Fa na ireny zavatra ireny ara no mipoitra dia misy antony koa nge. Izany no prova fa tena efa mikotana izao tontolo izao. Tena efa tsy hita intsony izay naovana azy ka mba mailo amin'izay. Ary matoa efa mikotana ny Amerikanina efa tsy hita intsony izay sary miseho ny farana ny tantaranareo. Milaza fa mienjana indrindra ary ty tsy mahita valy manoloana ny Rosia. Vava ange nataon'ny président Rosia. Fina moa ny ataonao kizy ary manana ny fitaovana matanjaka indrindra ina ny divanao aminazy io. Biby eny re, gareo matahotra amin'ny maty izany. Ny Amerikanina ange no matahotra ny maty fa reo matahotra amin'ny maty izany. Rosianina ve? Matahotra amin'ny maty izany reo. Biby izany. Izay fa dia miraso tsy samy tonga saina. Fa tena nananatra ary mananatra ny izay mbola azo votana sisa hoe manatona ny Elia, Ziadiaha, Elia, ambassadeur-ny Ehosoa. Izay ny tena ambassadeur-ny Ehosoa izay Ziadiaha Elia izay. Avy ety amin'ny nosy izy. Nosy Madagasikara ny Levi. Any nandefasana anazy mba hitondra ny teny araka amin'ny boky Isia 42. Ny nosy andro ny lalàny. Any amin'ny nosy izany no tonga.
ino ny mpanompo ilay tantanako, ilay voafidiko ary sitraky ny foko napetraka tao aminy fanahako, amoaka fitsipika ao any jentilisa izy ary ninosy andriny lalàna. Tanteraka ny famarihana. Raha sotrika samy teny soa dia ny teniko mba tonga saina. Izay tonga saina amin'izao teny izao, andana misoratra ny lalàna amin'ny batisa daholo dia tsy niteny ratsy ny Jehosoa. Ho an'ny hafa firenena, andana misoratra ny arana amin'ny batisa daholo izay te handositra ny atezerana ho avy. Lozy miady hevitra eo, andana miady hevitra rehefa te hiady hevitra fa tsy masaka ny naloza tsy hamely anao zany. Lozy miady hevitra ny olona fa hoe andana mandositra ianao mbola ady hevitra ny ataonao. Hoe marina be izao teny izao sa tsy marina? Ianao no tsy te hitany marina eo, endasy eo ihany. Daladala ihany. Efa tonga ny fihetsona lozy, lasa mandeha fa tsy nanamiana hany eo. Efa nahavonjena ho any amin'ny Jehosoa rehetra, lasa miainga daholo. Ty ny antso ho anareo ty, antso ny Elia anareo. Ty daholo mankany amin'ny Jehosoa amin'izay. Efa tonga Ziadiaha, zandrin'i Jehosoa, Elia hamonjy anareo, ilay hoe tsy mahay manoka intsony izay tafaraka aminay. Nao hiaraka aminay, hiaraka amin'ny Elia, ho any amin'ny Jehosoa, ho any amin'ny dadamala Yahva, ho any amin'ny lanitra. Asa ty ny fivoriana rampitso. Tongava mivavaka daholo mamonjy fivoriana. Ho an'ny resy latra ny ampitan-dranomasina sady misoratra anarana amin'ny batisa aingana daholo. Io ny numéro hitanareo io amin'ny écran io. Na ny amin'ny radio nareo mihaino dia arao alefa kely amin'ny radio mba hoen'ny olona. Dia mirasonareo samy teny Jehosoa hivavaka antsika. Dadamala Yahva, tonga ny filazana ny ny vavolombelon'ny famarena dia satria nahita Elia. Dadamala Yahva, afaingano ny asanao, amarino ny teninao, ataovy haingana ny fataterahany teny, famaika olo izay. Ataovy haingana ny fahamarina ny anaranao nitrakitsahan'ny olona, ary ataovy haingana ny fahamarina ny rany Jehosoa, fa vonona mihitsy ny izay amitan'izany. Tanterao ny fahamarina rehetrarehetra, ary ao ka tena nafaingana daholo izay rehetra miaramila lantilanitra voahiraka anao, anao miasa anao, amita ny hiraka rehetrarehetra. Ary mangataka Elia hoe, izay rehetra fanahiverinao any aminao, na ny ranao aho, noho ny amin'izao asako nampanaovinao izao, mangataka Elia ny fanahy masina, dia ny hiraka rehetrarehetra izay voateny amin'izany. Anafaingana ny fampandrenesana ny fampianarana, ho renesy ny fanazy ao any amin'ny lantilanitra, ho an'ny hafa firenena rehetrarehetra. Mbo hafainganina ny fampandrenesana an'izao teny izao, sy ny fanasokafana ny sain'ny olona hiazaka izany aingana, ho any amin'ny dadako malalaka Yahva, tsy Jehosoa malalaka. Izany angatahako dada Yahva Jehosoa, amafiso izany teny izany Jehosoa, ary amarivo izany teny izany dada malalaka Yahva. Efa napetraka ao numéro telefônina mba hiazaka izany olona izay miantso, mba ho famonjena sy ho fanavotana anazy. Afaingano ny zavatra rehetra dada Yahva malalaka, afaingano, afaingano, ho voninahitry ny ranao masina. Ary tsy mitsahatra mangataka Elia, ampio haingana mba havitahako ny asako, ampio Elia dada mala Yahva, ampio Elia Jehosoa, avita haingana izay nanoranao. Aseho mandrakariva ny hery sy ny fahefana avy any amin'ny lantilanitra, izay nampitondrainao any Elia. Ho voninahitry ny ranao izany dada mala Yahva, tsy Jehosoa. Tsotra betsaka ny amin'izany teny rehetra izany. Voninahitra anao dada mala Yahva amin'ny anaran'i Jehosoa. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika, raha sotsely samy teny Jehosoa, ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rahapetrokely, mandram-pionary, veloma atao.